Zo fitaovam-pianarana avy amin'ny vondrona Océantrade ireo zanaky ny mpiasa misa enimpolo teo anivon'ny boriboritany fahaenina tetsy Ambohimanarina omaly. Tao amin'ny biraon'ny boriboritany fahaenina moa nanaovana ireo lanonana fanolorana ireo fitaovam-pianarana ireo. Notolorany vondrona Océantrade akita ahitana fitaovam-pianarana ny zanak'ireo mpiasa misa enimpolo anivon'ny boriboritany fahaenina eny Ambohimanarina. Etsika efa fanao ny orinasa isa-taona zao asa soa zao ary porofon'ny fiara-miasa misy eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny ara-panjakana. Nitotsaina tetsy amin'ny boriboritany fahaenina ny lanonam-panolorana. Io zany tsy sivana ho an'ny mpiasa ato, zanaky ny mpiasa rehetra ato izay manan-janaka ny mena izay mpiasa ato roa amby fitopolo, izay ny mahatonga an'ilay isan'izay izay zanaka mpiasa mbola latsaky ny classe troisième zany ny mena daholo. Fanotolorany vondrona Leonga maro mpakasitrahana ihany koa ireo ankizy misa roapolo nanala fanadinam-panjakana ka afaka nandritra ny taom-pianarana lasa teo. Araka ny fantatra nandritra ny fotoana dia tafiditra indrindra ao anaty politika andreo orinasa misa roa izay efa mpiara-miasa amin'ny boriboritany fahaenina ny fampiroboroboana ny sosialy amin'ny maha orinasa mandray andraikitra azy ireo.